Tsy vitan'izay fa ny vomiera maleotena misahana momba ny zon'olombelona ny CNDH koa dia nanao fanadihadiana tany Antsakabary tamin'ny herinandro ambony iny ary laza zareo fa tena misy mihitsy izany porofo tsy fanajana ny zon'olombelona izany tany amin'ny toeran'iny. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakodindramanga. Nisy ny porofo momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tsikaritra tany Antsakabary, distrika Ampefandriana Avaratra. Io ny tsikaritra rehefa avy nanao fanadihadiana tany atoerana ny voamiera maleotena misahana ny zon'olombelona na ny CNDH tamin'ny herinandro ambony iny. Voningadiny eto an-drenivohitra tokoa ity sampandraraha misahana ny zon'olombelona ity ny farany herinandro lasa teo. Araka ny fanazavana ny meny tompon'andraikitra iray izay tafaresaka taminay, dia eo ampanaovana ny tatitra tsoratra momba ny hidy sy ny valin'ny iraka izay natao tany Antsakabary izy ireo amin'izao fotoana izao. Manana didy amin'ny vahoaka ny amoaka amin'ny pomba ofisialy ny valin'izany fanadihadiana tokoa ny CNDH, izay mieritreritra ny karakara valandresaka ao amin'ny mpanao gazety amin'ny zoma ho avy izao. Niteraka rezabe teto amin'ny firenena tokoa ny fitsaram-bahoaka izay nahafatesana mpitandro ny filaminana misa roa sy ny doro-trano nitranga tany atoerana. Eo koa anefa ireo tatitra mifanipaka momba ny zava-misy marina nitranga tany atoerana.